coup d'état réussi nataony voalohany. Rehefa tateo aoriana nisy ny tsy fanarahana amin'ny fomba fitondranany raharaha niaraka tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, sasany ara moa nabevoka zanak'olona mihitsy tao am-pigadrana tao, sy ny karazany misy zany. Anatra ho anareo mpitondra. Zaho zao tena malala mihitsy fa ao am-Palais ao amin'ny Michael ao, Michael Jordan. Fa maka ny fetsoko azy. De tena misy olona tena tsy tia anahy mihitsy. Tena misy olona tena tsy tia anahy mihitsy. Tamin'ny Christine Razanamatoso, ministre ny Affaires étrangères, de tena misy olona tsy tia anahy mihitsy manodidina azy. Nefa rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana mba inona no nataon'ireny olona ireny tamin'ny andron'ny tolona sy ny combat. Ohatrany tsisy a. Fa misy olona de mahavita miteny mihitsy hoe aza mifandray amin'io fleurirako to malala io. Zany ireo olona tsy mitady relation, tena aloha zava. Zany tsy mitady relation, se olona mihaino ahy de apiko. Fa rehefa tsy mihaino ahy koa de tsy rarahako. Kanefa atao ohatrany nitako hoe midona amin'ny rindrina ihany rehefa avy eo. Satria raha preuve efa nandeha le zavatra zany, de hoe aza mihaino amin'ny fleurirako eto malala ianao monsieur le président, satria isaky ny amin'ny valo sasany zany de anaovana résumé ny fandaharako, akoatran'izay mety resaka ifanoratana mianaka. De varalila moa le zavatra, satria firenena ny resahana. Raha firenena ny resahana ka entinao par la haine, zay ampianarako atsika menakavy foana, cesser d'haïr, de détester, contester, oui. Contredire, oui. De là à émettre la haine, à y impliquer dans vos raisonnements la haine. Je n'irai pas loin, Tsy olana amiko mihitsy miresaka amin'izany hoe na manohana, ary fantatra Andry Rajoelina zany, na manohana ny ino izy teo, manohatra ny Andry Rajoelina de manière fervente, sévère. Rehefa misy ohatra tena hoe mihoatra mety ka il y va de l'intérêt suprême de la nation, manoratra, satria sao de tsy haino izy amin'ny fandaharako. De rehefa hitany fa hoe tena dangereux raha ohatra nandeha tany amin'ny lalana tsy mety izy de manoratra izy hoe misaotra betsaka. Ny mpifanohatra ao anatin'ny raharaha zany atao hoe raharam-panjakana zany, raharam-pirenena zany, à un moment à un autre raha tsy maintsy mifampiresaka. Ary indrindrindrindra fa mipiaradia. Rehefa mipiaradia koa tsy mifampiresaka. Fa mandeha tsisy balizy, tsisy lanterne. De mazava ho azy tsy maintsy midona amin'ny rindrina rehefa ao aloha ao. Mety mantany tena ny sasany hoe fa maninona moa zany tsy maintsy miresaka aminao amin'izany zavatra zany. Non, izy koa tsy voatery miresaka amiko. Tena tsy voatery mihitsy miresaka amiko fa tsy manakana anahy kosa zany anao projection na anao prospective hoe ty zavatra ty de hidona amin'ny rindrina. Taka ny hetsika fotsy zao de nilazaiko melo hoe hidona amin'ny rindrina io. Taka ny fifidianana tamin'ny Andry Rajoelina de zako hoe lany andraha amin'ny 2025 amin'ny 2025 sa 2023 izy iny. Lany laha amin'io, fe là 2025 là de mitotona, et là lany premier tour fa vita là 2025. Tsy possible ao zareo, ianao adaladala.
Rehefa niogana izy 2025 jereo fa misy profany hitanareo tsara. Ka eo amin'itsy any nidirako hoe teo am'le hoe présidensiana Andriamatoa Hery Manana Razafimahefo. Atsikilany Ramatoa Christine Razanamaso, présidenten'ny Assemblée nationale. Révélation sa secret d'État. Zao zavatra teneniko anareo tamin'izany période zany dia efa niteny lavitra be. Satria ny tena mba malala zavatra kely ihany. Malala bitika. Zay tieritreretina hoe mety ho goavana ao anatin'izany hoe raharaham-pirenena. Tany amin'ny taona 2020, 2020 sy 2020 dia hitako efa nanomboka tezitra ny tompon'ny lakile. Ary tena tezitra. Satria ny projet rehetrarehetra zay an'ny tompon'ny lakile ka miaraka amin'ny Madagasikara dia ohatran'ny mikatso ary tratran'ny raketazy. Dia rehefa mandeha le cause dia hoe tsy za manao raketa fa lery. Nendrikendrehana zany tamin'izany ary natao ohatrany hoe izy irery no tompona andraikitra tao anatin'le raketazy Andriamatoa Mamiraavatomanga. Ao anatin'izany reny le grand projet structurant reny. Tokony efa vita mako reny raha mbola anotoy ny fitondran'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary tsy tokony ao anaty délestage tsony malagasy amin'izao fotoan'izao ary efa nampiasa autoroute ihany koa. Teo zany no hoe ahoana no atao? Inona ny zavatra tokony atao? Teo no nanomboka nisy ny approche tany amin'ny taona faraparany 2020 sy 2020 no nisy ny approche avy amin'ny tompon'ny lakile sy ny olona natonona tamin'izany. Hoe ireto ny lalana. Sy anareo raha natadidy tamin'izany hoe misy olona anankiroa chef d'institution vao antso aty. Ary rehefa vita zay resaka aty ka mahazava tsara ny lalana dia iova ny paysage politika any Madagasikara. Iova ny topographie politika any Madagasikara. Ary zay mihitsy nefa no nitranga. Nanomboka teo rehefa tafaverina avy taty Andriamatoa Razafimahefo Hery Manana voaray tamin'ny sehatra ambony dia ambony. Rencontre officielle et officieuse ny sasany. Dia nanomboka narahana renseignements généraux tany Madagasikara. Tsy fantatra Andriamatoa Hery Manana Razafimahefo zany fa androany zany no avoakatsika. Ary izy tsy mahalala koa reto olona miresaka amin'reto misaka lehilazy no fahatsorany na dia nampitandremako ary izy tamin'izany hoe tandremo mihitsy zay migadra amin'izao fotoan'izao. Tandremo mihitsy. Noho le fahatsorana dia ndraindray lasalasa ny resaka dia tsy fantatra le olona koa fa mety ampikatso ny zavatra atao
aoriana kely. Ary zay ny mbola mavoa ny mpanao politika malagasy tsy matotra. Tsy mahavita mamatotra ny vavan'io. Tsy mahavita mamatotra ny lelan'io. Tsy mahavita mamatotra ny tongon'io hoe tsy mahazo makato dia tsy makato aho. Fa io rehefa ampiresahan'ny olona dia miresaka. Dia tsy fantany akory hoe mety hahafaty azy anie ny tenenany zavatra iny. Ary misy ny zanaka am'se mijoro zanaka. Fa rehefa lasa riam-badika dia hoe za ihany ny tantarain'ny bebe. Tantarain'ny mama ny secret. Zao ny secret. Dia lasa indray le ray ary. Tantara hoe zao ny secret. Dia mikatso ny affaire rehefa avy eo. Nisy zany. Tena tantaraiko aminareo zany fa nisy zany. Na olona akaiky ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa zao ary akaiky azy. Tsy fantany akory hoe ty olo ty misakalela azy. Aza reriny ny zarain'ny mama secret. Aza reriny malala. Tena manapotika io, ary manapotika io satria zavatra tsy tokony mivoaka no mivoaka. Ary zavatra tokony miseho no miseho. Dia ohatran'izay ny Andriamatoa Hermanina Razafimahify koa tetsikira. Izy amin'io tsy tokony halala ny zavatra hoe tokony atao raha tsy au dernier moment. Fefa lasa loatra le projection noho le fahatsorana. Dia tonga tany am-potosofina Andriamatoa Andry Rajoelina miketrika sy mitetika en filigrane angambany raha zay ny ilazana azy. Tsy nahagaga raha ohatra ka Andro Zoma amin'ny 5 zay fotoana anaovana ny passation entre n'Andriamatoa Andry Rajoelina sy Hermanana Razafimahify fa selon ny constitution zay tokony omena azy ny fitondrana no zavatra hafa no miseho tao. Ary namindrona ny Andry Rajoelina ty langa tsara lahatra rehetra ty. Malahelo raha ianao no fahateo misy generaly anankitelo anonga-panjakana ka raha vomenanao ny fitondrana dia vonondreo ianao ka ohatrany tsy mety, tsy maintsy sakanatsika izany. Dia ny tenin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ao anatin'izany ny fampitoahorana sy fampiororoana. Tsy andraisany ty ankiray le fitondrana. Ty ankiray ny andro hoe stylo sisa natao ary fampisoniavana. Tsy nalala akory hoe niasa ary nanao niasa ny renseignements généraux ka ny zavatra kely tsy tokony ho fantatry ny sasany. Efa tonga tany am-potosofina Andriamatoa Andry Rajoelina nafahany nanao ny zavatra rehetra. Tsy omeko anao ny fitondrana hoy Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa aleo ianao mandefitra. Rehefa mivoaka tao Andriamatoa Hermanana Razafimahify dia takiny akoho voakapoka. Takiny akoho voakapoka. Ary Zoany aby laha tamin'ny telefônina nandritry ny andro iny. Fa maraina amin'ny 7 Sabotsy vao azo tamin'ny telefônina dia nanao hoe hanao cure de silence aloha. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Anatra zany amin'ny zavatra tao ho an'ny Zemianoa
Rehefa tafakatra misehatra ambony be ohatran'ireny, dia na amin'iza dia mivava aloha akatony. Voalohany. Na mivady aman-janaka rio. Rehefa amin'ny telefônina dia miataka. Fa tsy voamaika atao hen'ny hafa. Satria ireo zanak'ireo tsy voatery hoe ho voasakanao amin'ny secret d'État. Ireo koa tsy maintsy zesy tany ambadika any hoe zano anisan'ny olona atokisan'ny dada. Ary za koa anisan'ny olona atokisan'ny neny voalohany. Zany hoe tao anatina dispositif anankiray ireo olon'ireo. Fa tsy mifankalala. Amina tanjona anankiray. Satria mijery ny olona fa tena mijaly loatra le vahoaka malagasy. Ary tsisy mandeha amin'izay ny zavatra rehetra izay tokony atao. Dia ny tompony lakile no aratsiny eran'ny tanàna. Ary voaloto. Tsy manaiky kosa ny tompony lakile hoe tsy mety zany. Taka ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. On se plaît bien à salir un pays, à dénigrer un pays. Misy olona manao an'izany ary tena manao tena hoe campagne mihitsy. Za zany tena antarantsika tena miteny hoe tena tsara le stratégie amin'ny président hoe diplomatie par concurrence et compétition. Fa aza ampidirinareo kizy izy. Ataonareo an'io. Nareo amin'ny tsy manana ndraikitra akory amin'ny diplomatie na amin'izay zavatra tokony tenenina no miteny zavatra tsy tokony tenenina ihany koa. Manapotika an'ilay filoham-pirenena ireny zavatra ataonareo ireny. Na inona lazaina. Efa niainana izany tamin'ny 2021. Manapotika anareo ne io zavatra tsisy ny avinareo io e. Dia ndroana ny Lafarge tamin'izany fotoana izany. Ndroana ny société française matanjaka atao anatin'ireny grand projet ireny. Orzalahy tsy mety ane ty ataon'laizany ty. Fa iza moa laizany? Tsy mpindina ty laizany dia vita e. Mahafiloha ihany radio tamin'izany. Zavatra Fleury fa vitatsika io. Inona hoa vitatsika io. Inona amin'ny zavatra mitranga hatramin'izao le volobe tsy fantatra hoe hatraizany zany hoe tsy voatao fanjakana ntsony kosa aloha amin'izao. Fa fanjakana rehefa miezaka hoe vitao malaky io aloha kosa aloha zay azavo. Ny fanjakana amin'izao fotoana izao tena miezaka mafy mihitsy havita grand projet structurant. Ary ho anareo izay miteny ireny hoe tsy afaka misangazo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka projet de longue haleine na hoe projet mety haharitra tia afaka misangazo izy satria ananan'ny bailleur confiance structurellement na constitutionnellement ty fitondrany ty. Ho anareo izay miteny hoe tsy afaka aminome ambassadeur zay mahatonga anazy voasakasakana pour des raisons techniques. Fa mino fa andeha tsy ho ela ny nomination amin'ny ireo ambassadeur ireo inoko zany. Raha ohatra raha tsy ino an'izany dia mingavy anao raha matoa filoha. Ino ihany ny tenin'ny Fleury Rakotomalala. Fa le probleman'le bandy iny dia zao miteny le ry dia rehefa mitranga le zavatra zay le olona vao tonga saina hoe ary le ry no nikaozany ty voalohany. Le ry no nikaozany ty voalohany. Tena tamin'izany andro hoe problema an'laisany ry André Rajoelina raha vatomanga dia zao. Problemanareo mpanao politika dia zao. Rehefa ho fitondrananareo dia Fleury Rakotomalala na nareo mety tsara velatsia aminy na tsy tianareo izy. Kanefa rehefa tsy ao amin'ny fitondrananareo
dia mitady ho namany, dia tia hampiasa azy, imanipuler anazy. Ce qui est le cas actuellement. Il y en a qui pensent, oui, bon, mais la voulu de rite, mais t'en as que nini. Si tena tsy manana ty fandara ty, fa raha zay kosa aloha ny ame esprit ary ny valeur ifampizarako amin'ireo olona manaraka na maromaro reo, tsy ho amidiko amin'izany. Ka Mia Herman Razafmahefa dia révolutionnaire sans vraiment l'être. Izy dia manana fomba fitolomany zay izy, ary tsy de be resaka, tsy tia misehoseho. Eny fa na dia ny fanokanana ny parti politika nataony ara fanarenana, dia nalohany niaraka tamin'ireo tambanivohitra, mpamboly sy mpiompy, akaiky azy any fanorenana izy teo sa fiorenana le toerana tsy tadidiko, zay symbolika ihany koa, dia zay tonga tany nanatrika azy teo. Manao ahoana no avy ny parti politika fanarenana raha Ingia Fleury Kotomalala no antanina? Amiko tsy misy mafy tsy laitra ny zoto, ary ny tena ilaina ao anatin'izany atao hoe fanaovana politika dia ny vision. Ilaina ihany koa ny atao hoe rassembler, mirassembler amina savoir sy connaissance ary ny pouvoir futur na actuel. Dia anjarantsika menakavy mahita zay, ho anareo fanarenana miarabanareo zany tonga ambisetry ny fanaovana politika vaovao engane amin'izao fotoana izao.